Anisan'ny noresahana tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernement Omaly ny mahakasika ny fifidianana ny hizimony tatitra izay nataon'ny filohan'ny Senita Ramatoa Atala Beatrice mifanandrify amin'izay. Nanao tatitra tamin'ny gouvernement momba ny zotro fanomanana amin'ny fifidianana ny filohan'ny Vomera Mariotena misahana amin'ny fifidianana na ny Senita. Araka ny tatitra dia mizotra araka ny tokony ho izy ny fanomanana ara-teknika amin'ny fifidianana. Natolotry ny Senita tamin'ny gouvernement ihany koa ny tetiandro amin'ny asa fanomanana amin'ny fifidianana. Araka ny tetiandro navoaka ny Senita dia hatramin'ny 8 oktobra no anatanterahana ny fanotana ny bulletin tokana. Ny 9 oktobra hatramin'ny 14 oktobra ny fandefasana makany amin'ny bureau-pifidianana ireo fitaovana ilaina amin'ny fifidianana ao anatin'izany ny bulletin tokana. Ny 7 hatramin'ny 13 oktobra ny fampiofanana amin'ny mpikambana ao anatin'ny bureau-pifidianana eny anivon'ny commune. Manomboka ny 14 septambra hatramin'ny 13 oktobra 2024 araka ny andininy 17 amin'ny lalan'ny mpifidianana no anatotosana ny fampelezan-kevitra. Ao anatin'ny herinandro manomboka ny 15 oktobra hatramin'ny 30 oktobra no amindrana ny valim-pifidianana makany amin'ny SMRV ary anjaran'ny SMRV no mandefa izany eo anivon'ny Senita voalohan'ny volana Novambra. Araka ny tetiandro navoaka ny Senita hatrany dia heverina fa eo anelanelan'ny 2 Novambra sy ny 9 Novambra 2024 no amoahana ny valim-pifidianana voalohany ny Vomera Mariotena misahana amin'ny fifidianana ary heverina kosa fa ny 7 Novambra hatramin'ny 13 Novambra no amoahana ny fitsarana manokana misahana amin'ny fifidianana na ny CES ny valim-pifidianana ofisialy tamin'ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny 20 Novambra hatramin'ny 20 Desambra kosa ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa miaraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho totosaina ny 20 Desambra ho avy izao. Momba izay fifidianana izay ihany koa dia nisy ny tatitra natao minisitry ny raharaham-bahiny mikasika ny fiaraha-miasa sy ny fanohanana iraisam-pirenena mandritra ny fifidianana filoham-pirenena. Ankoatra ny fanohanana ara-bola ao anatin'ny PASEM dia handray anjara feno amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ny sehatra iraisam-pirenena. Anisan'ny fanilazan'ny fahavononana andefa pararaha-maso amin'ny fifidianana ny firenena mikambana ny vondrona Européenne, ny OIF, Suisse ary Russie.